inona zao ny atao hoe indice apetraky ny fiarahamonina hoe tafavoaka ranona na tafita ranona am'izao fotoana zao évolue izy io a taloha izy io a rehefa miditra amin'ny tokantranon'olona anao a de nisy an'ity expression ty tsy haiko raha natadidy raha antsika buffet salon télé buffet jerena zany typena buffet anao le ohatrany ahoana pisy fanakaotrano zany salon jerena typena salon anao hoe tam'izany nalaza be le salon cuir reny télé efa manomboka nivoaka le grand placement moa zany zao efa tsy tena ny olona rehetra manina fa efa manomboka zany de reo zany no indice social napetraky ny fiarahamonina hanika be dia be ny tokantrano a sy ny fianakaviana nanezaka mafy mihitsy a nanenjika an'ireo zavatra ireo na dia sahirana ary izy satria ny ombo mahitsy le lafiny namany a vidika aza vidimboninahitra dia na nidiran-trosa aza na dia namonona tena dia tsy maintsy natao nananana an'ireo zavatra ireo mba tsy hoe ho tazan'ny olona fotsiny fa ho accepten'ny olona ao anatina groupe ary io ny problèmatsika matahotra atsika andosirana hilaozan'ny groupe d'influent anankiray dia lasa manao anjanjavatra rehetrarehetra zay tamin'ny lolo kely teo talolo ela am'izao indray a amin'ny resaka raharam-pirenena sy politika sy ny fiara-maloto sy ny zavatra mitranga dia tsy ampyny olona tsony zay fa reto indray no marodrefy a V8 Villa Dubai V8 Villa Dubai ina ny dénominateur commun reo le V8 tobile oui tsy de tena hoe besoin ny manokana izy fa le hoe manana V8 anehoana ety ivelany ny atao hoe matretre zany angiandriny villa ao anatin'le villa koa ao na moa filazan'izany hoe exubérant be zany hoe mila zavatra tena hoe tapa-l'œil manaitra ny maso mba ahatonga ny olona hitolagaga sy hovariana ary Dubai akoatran'ny hoe ny olona manao business zany fa am'izao efa hoe mamoaka sary dao ny olona hoe tany Dubai sy tany Dubai zany hoe signe na réussite sociale malagasy io hoe efa tany zay satria tany daholy a ranona sy ranona sy ranona sy ranona hitanareo zay zany le situation misy am'izao fotoana hanika izay no lasa lety motif manosika ny olona amin'ny zavatra izay ataony ohatra zao hoe mianatsiny hoe papa sauce sy mama sauce dia satria io hoe za tsy maintsy makany Dubai satria ranona koa ary mba tany za tsy maintsy manana V8 mba amin'izay fotoana zay considéren'ny olona eo anivon'ny fiarahamonina ny villa ray tsy ampitsony fa villa roa telo efatra dimy efa tsy besoin tsony zany fa tena fanomezana fahafapo ny ego mba apiaiky ny olona sy ampitolagagy ny olona ny amin'ny tena manoloana zany situation zany dia tena potika tanteraka ny mentalité ny fiarahamonina malagasy potika ny rapport familial potika ny rapport amical ary indrindrandrindra moa ny lafiny professionnel satria ao anatin'le asa zay ataony izy dia tsy manana tsony an'le sentiment d'appartenance an'le entreprise ao anatin'le fianakaviana izy tsy manana tsony le sentiment d'appartenance ana clan na tribu na famille sy ny sisa fa hoe en compétition en interne amin'ny samy fianakaviana en compétition en interne amin'ny samy mpiara-miasa dia mavita ny ireny kolokolo sika fanodikodonana halatra sy ny sisa zay zany le izy hoe réussite sociale zay le izy eo no mahasamy hafa be atsika amin'ny jiosy
ny jiosy ny mpanakarena jiosy dia zareo tsy tazanao hoe ty ivelany mihitsy ny signe ostentatoire hoe manana izy ary au contraire tena manao zay fomba rehetra izy tsy asarika ny masonao amin'ny ty ivelany ary zareo ao amin'ny fampiasam-bola zay atao dia ohatra hoe mividy tôbily izy tsy mividy tôbily vaovao ny akapobeny zany fa tôbily occasion tsy hoe n'importe quelle occasion koa fa araky ny volazan'izy ireo hoe ny tôbily vao mivoaka ny magasin anankiray ozy izy vao mivoaka amin'iny fotoana iny fotsiny dia misy dépréciation zafady dyslexique na 20 à 30%. Dia imaginenao izy fa vaut même pas une semaine nampiasanao l'autobile dia efa miperdre valeur hatrany amin'ny 10 000 15 000 euros an'ilay tôbile hainao izay nividinao ataontsika hoe 50 000 euros. Dia izay ozy izy mahatonga zareo mividy an'ilay bonne occasion izay mbola kely kilométrage satria les dépréciations 20-30% iny tsy maintsy alohanao amin'ilay vaovao. Reto zany le olona efa miala zany nalohan'ilay olona izay nividy azy fa izy zany le tena valeur an'ilay tôbile amizay no ampelantanany ka azahoany marge de manœuvre. Mentalité jiosy le izy ny tiana tenena dia hoe reny olona reny rehefa amin'ny fananakarena dia se baser amin'ny besoin fa tsy se baser amin'ny atao hoe appréciation ny olona ety ivelany. Zay zavatra tsika arotro betsaka ohatra na ny olona ty a Belgique contraire amintsika hoe ry trano ranony zany hoe tonga dia le miavaka amin'ny olona rehetrarehetra ao zany zay le satisfaction égocentrique zay no mibaiko ao anatin'le zavatra rehetra ny aty remarqueko jerenao ivelany tena ohatrany hoe mitovy dao zany le trano ohatrany hoe brique be fa miditra n'le tranon'olona anao zay izy vao manao zavatra manome fahafapo azy amin'ny tena besoin fa le ivelany tsy besoin fa apparence no amidy. Fieritreritry zany ry malagasy ho atsika amin'ny fomba hitondrantsika ny fiainantsika amin'ny lafiny fiarina sy eo amin'ny fitondrantsika ny tenantsika. Akasitrakantsika rehetra indray tompoko.